Manoloana ny fisiany valanaretina coronavirus eto Madagasikara dia nanatanteraka fizarana fanafody CVO+ izay avy amin'ny fitondram-panjakana ny teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny 7 ny volana aprily 2024 teto Anosy. Les premières vagues eto niveau central aloha dia efa anatin'le miketsiketsika le andefasana any amin'ny région zany ny ministère amin'izao fotoana. Zany hoe misy anjaran'le any amin'ny région tena efa hoe gravement touché amin'ity CVO+ ity zany efa voninao alefany. Natao izao fizarana izao mba hitandrovana sy ho fanamafisana ny hery fiarovan'ireo mpiasa ka ahafahan'izy ireo miatrika ny asa aman-draharaha andavanandro.